miamiena ny famokarana ronono maneran-tany amin'izao fotoana izao ary nanomboka ny taona 2024 dia nitombo 2 avoeny ny vidiny mbola ambany ny tany fanjifana ronono eto Madagasikara ho fampiakarana ny vokatra ronono tsara kalitao afaka mifaninana amin'ny tsena araka izany dia nisy ny atrikasa fanehoana ny drafitrasa nasionaly nataon'ny MDB izay rafitra mampiroborobo sy mandrindra ny lalam-piariana ronono eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa profilé izay vatsiny ny vondrona Europeanina vola ny 12 Novambra 2024. Amin'ny filana misy eto amin'ny tany firenentsika sy ny navoaka ny fanadihadiana tao anatin'ny fametrahana io plan d'action national io dia mbola mila eo amin'ny 11700 na 700 ray alina omby eo zany ny tokony mbola ho afaratsika na tokony hovokarina eto amintsika izay vao mahatratra amin'ilay tadiavintsika zany amin'ny filana vokatra ronono eto Madagasikara. Ny fitondram-panjakana moa zany dia efa nametraka ihany koa drafitrasa sy karazana échelonnement zany atao anatin'ny taona maromaro fanindina fanafarana an'izay ombivavy be ronono izay amin'ity taona ity zany dia arivo zao no efa mimakomana efa fantatra sy efa omanina ireo mpamatsy an'izay ombivavy be ronono izay tokony tonga fa atao anatin'ny 10 taona mavo zany dia tokony tafakatra 12700 eo ny fitambaran'ny omby tsy maintsy mifaratsika zany mba afana manabe voan'izay ombivavy be ronono mpiny eto amintsika zay tsy mijana ny fanafarana ombivavy reny ihany fa isaky ny manafatra n'ilay ombivavy zany dia misy ihany ilay semence tsy maintsy afarana miaraka aminazy mba afahan'ireo mpiompy mahazo tombotsoa sy misitraka amin'ireny ombivavy reny mitazona hatrany amin'ilay karazana taranaka omby zany tsara sy ny alàna ny fanatanterahana zay insémination artificielle zay mba hialana amin'ilay fanamondra zany amina karazana biby fiompy hafa. Nisy ihany koa ny fampitaovana ireo mpisabo biby voafantina ao anatin'ny faritra Analamanga sy Itasy ho fifanomezan-tanana sy tolo-draharaha ho an'ny mpiompy. Ireto moa zany dia fitaovana natolotra ho an'ny mpitsabo biby izay fitaovana natolotra tamin'ny alalan'ny tetikasa profilé izay vatsiny vondrona Europeanina vola ao anatin'ny programme AFAFI Centre. Ireto zany dia misy ny échographie portatif izay ahafahana mitsily mialoha ny voaky ny omby zany mba tsy hiandrasan'ny mpiompy ela be intsony ahafantarana hoe mitondra ve ilay omby sa tsy mitondra. Io ihany koa zany ahafantarana ny aretina ao amin'ny indrindrindra moa zany ao anatin'ny fitaovam-pananan'ny omby. Eo ihany koa ny écorneur ny trocar ny lance bolus zany hoe fitaovana madinidinika zany izay mifanampy ihany zany amin'ilay échographe ary eo koa moa zany ny fitaovana manampy amin'ny fampiterahana omby. Ireo moa zany dia fitaovana azo lazaina hoe fitaovana manaraka ny teknôlôjia vaovao izay nitsongaina manokana entina hanatsara ny fanatsarana ny fahasalaman'ny ombivavy be ronono ary andraindraina fa hitondra vokatra tsara izany toy ny ohatra hoe ny fienan'ny intervalle velage ohatra izay matetika mitondra fatiantoka lehibe ho an'ny mpiompy zany rehefa miandro eo le mpiompy zany hoe be voka ve le omby dia eo ihany koa ny fahasalamana ara-pananana mba ahafahan'ny omby miteraka isa-taona araka ny tokony izy. Nahazo fampitaovana ihany koa ny laboratoire national de diagnostic vétérinaire na ny LNDV ahafahana manamora ny fitiliana ny aretina misy eo amin'ny biby.